Mitondra fanazavana makasika izay fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranjakibokasina izay Andriamatoa Briand Andrianirina filohan'ny federasiona malagasy ny taranja ide namafisiny moa fa tsara fanomanana ireto ekipa pirenena malagasy ireto ary manantena ny azo vokatra tsara ao anatin'izany isika eto Madagasikara. Efatra ambifolo no combattant mandray anjara, discipline efatra ilay izy, light contact, kick light, low kick ary full contact. Dia misy coach anankitelo zany no misahana andreo ankizy efatra ambifolo ireo. Dia ny tenako moa zany izay no mahatonga ny délégation ho valo ambifolo. Ny médaille ho azo engany atao maximum angamba satria mety ohatran'ny isan'ny combattant satria misy ankizy zao mandray discipline anankiroa. Misy ankizy sady manao kick light manao light contact. Sarotra be ny andeteny hoe roa na telo na efatra na dimy fa ny zavatra azo atokisana aloha dia tena au top ny forman'ny combattant malagasy ary atao hoe raha mbola samy nanomana ihany afaka mifaninana amin'ireo firenena européenne na russienne na serbienne na azerbaïdjan aloha ny fatroko malagasy tena au top. Ny préparation nreto ankizy reto efa nanomboka tamin'ny volana janoary efatra ambifolo sy roa arivo. Zany hoe reto ankizy rehetrarehetra reto dia niara nanomana ny championnat d'Afrique izay natao tany Cameroun tamin'izay fotoana izay dia efa regroupé ireo ary vao tafaverina teto toerana zay tonga dia mise au vert. Io le préparation anti Italie ity zany zao efa tena 4 mois mise au vert tena tonga dia nidina trano mihitsy reto combattant rehetrarehetra reto. Ity no tsara indrindra ny préparation nataon'ny fédération malagasy ny kickboxing hatramin'izay 5 taona nitondrako ny fédération zay. Ary ity no inoko fa azahoana vokatra tsara indrindrany amin'ny sur le plan international zany hoe championnat du monde zany. Tsika nefa nandeha tany Serbie, efa nandeha tany Macédoine, efa nandeha tany Brésil nanao championnat du monde. Fa amin'ity zany inoko hoe tena hisy vokatra farak'izay tsara zany. Mbola tsy nisy aloha hatramin'izay nitantanako ny fédération hoe alohan'ny haingy zay mba manana vatsy $100 zany tena be dia be zany ho an'ireto ankizy reto zany. Ary isaorana ihany koa ny ministre ny sport sy ireo atao hoe ministre namana be dia be ny ministre namana ao anatin'ny gouvernement to nanampy anay. Zany hoe tsy ho aroton'ny eto daholo moa zany izy fa dia efa isaorana daholo ny zoky rehetra izay nanampy tao. Dia isaorana ihany koa ny ray aman-dreny reto ankizy reto satria nahafoiny zanany. Reto ankizy reto misy ankizy makabaka, misy maka BBC fa dia atao hoe ohatran'ny tena ny sacrifier tanteraka ny fotoanany nanao anty préparation ty.